Mbola ho ampitombona ho aminareo any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Jesoa tompony fiantsoana. I Jesoa no tompony fiantsoana. Zany ray ry havana no hevi-dehibe misongadina amin'ny mofinainantsika anio ao amin'ny filazantsara araka amin'ny Mateo 4 ny andininy 7:20 hatramin'ny andininy 2:20. I Jesoa no tompony fiantsoana. Misongadina zany amin'ny niantsona ireo apôstôly voalohany na ireo apôstôly telo mirahalahy, i Petera sy i Jakoba sy John. Manasongadina ny mahatompony fiantsonan Jesoa ny nahitany izay natsona. I Jesoa tompony fiantsoana dia mahita izay antsony. Natsony Jesoa i Petera teny ampanaratoana. Zao tsara no anambarany Matio azy manao hoe ary nitsangatsangana teny amin'ny ranomasiny Galilea Jesoa dia nahita olona mirahalahy dia Simona izay atao hoe Petera sy Andre rahalahy nanarato teny amin'ny ranomasina. Fa mpanarato izy. Olona nanarato teny amin'ny ranomasina hitany Jesoa ka dia natsony. Ary tsy izany ihany fa hitany Jesoa koa i Jakoba sy John, araka izay voalazany ray eto fa raha mbola nandroso izy dia nahita olona mirahalahy hafa koa, dia Jakoba zanak' Zebedio sy John rahalahy izay niara-mipetraka tamin'ny Zebedio rainy teo an-tsambokely ka nanamboatra miarato. Hitan'i Jesoa mipetraka teo an-tsambokely teo akaikin'ny Zebedio rainy, teo ampanamboarana harato izy ireo ka dia natsony. I Petera sy Andre izay nanarato teny amin'ny ranomasina hitan'i Jesoa ka dia natsony. I Jakoba sy John mipetraka teo akaikin'ny rainy teo amin'ny sambokely nanamboatra harato hitan'i Jesoa ka dia natsony. I Mosesy izay niandryondry tany an'efitra tany hitan'Andriamanitra dia natsony. I Davida tany ampiandrasan'ondry hitan'i Jesoa dia hitan'Andriamanitra dia natsony. I Amosa pioty aviavy sy mpiandrondry hitan'Andriamanitra ka dia natsony. Ianao ihany koa any amin'ny toerana izay misy anao, any amin'ny asa izay misy anao, any amin'izay mety hiafenanao indrindra ary hitan'Andriamanitra ianao ka dia niantso anao izy ary mbola hiantso anao koa aza. Any amin'izay toerana faran'izay lavitra indrindra sy izay heverintsika fa tsy misy mahita dia hitan'Andriamanitra. Zany ny fomba hiantson'Andriamanitra ireo sokajin'olona marobe. To tsy napozonao akory, to tsy nieritreretinao, to tsy araka ny fijerinao ivelany, fa hitan'Andriamanitra dia natsony satria Andriamanitra tompony fiantsoana izy. Ary satria Jesoa ny tompony fiantsoana dia zao manam-pahefana amin'izay antsoina izy ka alainy hiala amin'izay toerana misy azy ny olona natsony. Hitantsika eto zao i Petera nalainy tany ampanaratoana ka dia hoy ny voalaza manao hoe dia nandao ny aratony niaraka tamin'izay izy. I Jakoba sy John nalainy teo ampitoerana teo akaikin'ny rainy ka hoy ny voalaza hoe dia nandao ny sambokely sy ny rainy niaraka tamin'izay izy. Zany hoe alainy Jesoa eo amin'izay hipetrahany ny olona ka atsony manaraka azy, eo amin'izay nifikirany, eo amin'izay nahavariana azy, eo amin'izay niainany, eo amin'ilay nivelomany no iantson'Andriamanitra ny olona iray mba hanaraka azy. Firofirino ny olona efa nety ny fiainany, azo heverina fa efa tao avoaka tamin'ny fiainana izy, nanana ny asa ara-dalàna,
fa any amin'iny asan'iny no ny antsony Jesosy azy mba hanarady azy. Rehefa koa malala manasongadina izany rehetra zany fa an Jesosy no ny fiantsony ka manam-pahefana amin'izay antsony izy. An Jesosy ny fiantsony ka naiza toerana misy ianao, na iza ianao, na ina ipetrahanao ankehitriny, dia manam-pahefana hakanao avy any i Jesosy. Andao ary avako, anao tahaka ny Petera, i Andre, i Jakoba sy John, anapa-kevitra hiala eo amin'izay misy atsika hanaraka an Jesosy. Ny fanarahana an Jesosy ilay tompon'ny fiantsonana no mampiadana sy hitahin'Andriamanitra atsika. Hitantsika fa novan'Andriamanitra amin'ny tontolo piainan'ny Petera, ka raha na dia mpanarato azy andrano izy teo aloha, dia tonga mpanarato-olona ka tamin'izany no hitahin'Andriamanitra azy. Zao ary noho izy ry havako, tsarovy fa any amin'izay hiantson'Andriamanitra anao no hitahin'Andriamanitra anao. Any amin'izay hiantson'Andriamanitra anao no hitahin'Andriamanitra anao. Be dia be ny olona lasa saina mieritreritra manao hoe ty haiko, ty ananako-traikefa, ity asa ity izay efa nolovaiko kanefa toa tsy voatakory aho. Ny antony dia zao, tsarovy fa any amin'ny fanompoana, any amin'izay hiantson'Andriamanitra anao no hitahiny anao. Raha tianao ny azo ny fitahin'Andriamanitra, enoy ny antson'Andriamanitra. Dia mampahery antsika olombo antson'Andriamanitra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy, dia ho n'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Andriamanitra o rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay ianao, misaotra sy mideranao zahay, ilay Andriamanitra tsy mitsahatra miantso anay, miantso mpanompo maro samihafa hitory sy hanambara ny filazantsaranao, ary miariary amin'ireny fa Andriamanitra tompon'ny fiantsona anay ianao, Andriamanitra manam-pahefana aminay ianao. Asehonay ny fahavononanay, anaraka anao, naiza hitondranao anay. Fa tsaronay koa tompo mitondram-bavaka ho an'ireo sokajin'olona maro izay tsy mety tafavoaka eo amin'ny fiainany, atao manandrakandrana aty sy aroa tsy mahita izay lalana izorana. Tompo farito mazava amin'izy ireny ny antsonao Andriamanitra mba handraisany fitahiana avy aminao. Ianao Andriamanitra mihitsy no irinay mba tsy hatonga azy ireny anandrakandrana aty sy aroa, fa hita ny lalany mazava ny antsonao Andriamanitra izay efa nanendrenao azy. Dia mitenena ianao, asehoany herinao, miasa mahery ry Andriamanitra io, ary amin'ny anaran'i Jesosy Tompo no anaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Misaotra Andriamanitra, eny misaotra. Amen.